Eo amin'izay fanakalazana sy fanamariana ny faran'ny Ramadan izay hatrany dia fiaraha misakafo mandritra ny 2 andro no hanamarian'ny mpino Silamo etsy amin'ny moské 17 hektara ny fahavitan'ny volan'ny Ramadan. Amin'ny maray mandren'ny malagasy rehetra ny filoham-pirenena mivady dia tsy navelan'izy ireo handalo fotsiny izany fotoan-dehibe izany. Ny filoham-pirenena mivady araka izany no niantoka ny fandaniana rehetra tamin'izay sakafo ny arahan'ireo mpino Silamo ny hinana teo amin'ny moské 17 hektara moské Palestine. Tonga ny solitena ny filoham-pirenena mivady teto moa ny tale-kabinetra ny fiadidiana ny Repoblika sy ireo mpanolontsaina ny filoham-pirenena. Teo ihany koa ny solitena avy amin'ny vadiny filoham-pirenena mpino manodidina hatrany amin'ny 3,000 tanoany no niaran'ny faly teto androany. Nisy kosa androany ny fampiofanana mikasika ny fitantanana ananana mpitarika matihanina tetsy amin'ny Teknet tetsy amin'ny Trade Power Ivandry ny antindin'izay. Nanaraka fampiofanana fanamafisana fahaiza-mitarika ireo mpiasa ao anivon'ny Technet Group izay misana ny tontolon'ny tolotra sy ny ingénierie informatique etsy amin'ny Trade Tower etsy Ivandry. Naompana tamin'ny lohahevitra les 7 habitudes pour manager izany fampiofanana izany izay niarahana tamin'ilay manam-pahaizana iraisam-pirenena Boris Bennett. Changement de la manière de voir. C'est vraiment la modalité pédagogique qui est au cœur des formations franco-anglaises, c'est-à-dire la prise de conscience. Pour qu'une personne change de comportement, c'est qu'elle prenne conscience de quelque chose. Quand elle n'a pas pris conscience de quelque chose, elle ne peut pas changer. Fantatra nandritry ny fotoana fa tanjona amin'izao fampiofanana izao ny fanampianareo mpitarika momba ny fitadiavam-baolana amin'ny resaka fitantanana ny tena sy ny hafa. Aorian'izao atrikasa fampiofanana izao dia afaka mitondra toe-tsaina vaovao, manamafy ny fahaiza-manaony ary mampiatra fomba fiasa vaovao ihany koa ireo mpitarika mba ahafahana mamokatra bebe kokoa sy mahazo valy ny azo tsapain-tanana miaraka amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-piombonantoka.